antsika rehetra ndray amin'ity andro an'ity manao nafetana ny tompo amintsika rehetra izay tonga eto anio salama daholo le tsika faly mahitanao androany manao nafetana ny tompo koa ho azay manaraka amin'ny alalany tambazotra mampisarandray tsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy arak'izay anomezan'ny tompo antsika anio. Raha mitondra baiboly ianao dia sokafosana ao bokin'ny Jaona 9 no andeha ho jerentsika. Jaona 9 andiny fa raika amby 30. Jaona 9 andeha vaketsika andiny fa raika amby 30 dia hatramin'ny fahaenina amby 30. Izao vaky ny teny rehefa hitsika izany minara Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Ary reo jiosy izay lazaina fa nino azy ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranak'i Abrahama izahay fa tsy mba andevon'olona hatrizay ela izay. Ka nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevony ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakarivo, fa ny zanaka no mitoetra ao an-trano mandrakarivo. Koa raha ny zanaka no mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Io afatra io teny fampianarana Jesosy io no ifampiresantsika anio. Eto dia misy resadresaka Jesosy manomboka amin'ny resaka zava-panahy izy dia rehefa resaka zava-panahy izy dia ny olona moa olombelona ara-nofo dia ozany tenin'Andriamanitra hoe tsy mahay mandray izay efa amin'Andriamanitra. Fa reto olona jiosy reto izay niaino azy izay amba reto hoe nisy tamin'izy ireo nino azy, dia ny finoana izay inony reto jiosy reto an' Jesosy dia finoana toy izao hoe, ozy izy amin'ny fanambarana ny amin'ny teny hafahany hoe misy milaza hoe io ny Mesia, dia ozy izy ny olona tsy Mesia io fa mpisandoka. Dia ozy izy ny jiosy sasany hoe farao avy angeny Mesia, move izy anao fahagagana mihoatra n'olona ety. Dia noho ny amin'izay tsy fahitany zareo fanazavana izay, ny amin'ny hoe raha ho avy ny Mesia dia anao mihoatra no ity ve izy. Dia ozy izy hoe alao rangahy inona, alao atao hoe io ny Mesia, fa na ho avy le manarakeo tiano manokana indrindra, lehilahy tiano manana zavatra hafa indrindra. Zany hoe noho ny amin'ilay zavatra hita sy noho ny amin'ny tsy fanana ny fanazavana, dia nino ry zareo? Azonao ve lohatreo sao dia mitady atoy atoandro ianao. Noho ny amin'ny tsy fananan'izy ireo fanazavana, hoe ahoana ny anazavana ny ahavitany ity manasitrana ny masonjambo, mampandreny mareniny sy ny sisa rehetrarehetra, noho ny amin'ny tsy fahazony an'izay dia andao ekena fa ity ny Mesia. Dia lasa amin'izay Jesosy nanao discussion tamin'izy ireo, satria mino ry zareo. Dia rehefa mino izy dia avy amin'izay Jesosy miaraka amin'ny angady sy ny hafa efa nisy fotoantsika fampizara mikasika an'ilay mpanan-karena izay resy latrany amin'i Jesosy, izay nino ihany koa ny amin'i Jesosy. Dia lasa izy miaraka amin'ny angady sy ny harona amin'izay hitsapy sy zato hetra an'ilay lazaina fa finoana azy. Dia netiny amin'izay fanambarana izay manambarana ity ao am-bokin'ny Jaona 9 ihany koa, dia manao sedin-tran'izany izy rehefa misy 70 mpianany. Dia netiny iray fisedrany, netiny iray sivana, dao indray jerena ary raha tena izy le finoanareo.
fa chaque fois isak'izay mihetsika dia any amin'ny tsisy foana le izy ary tsisy foana filoana ary rehefa mamaky ianao anty resaka jaona toko favalo manomboka amin'ny andiny fa 5 izy io dia any amin'ny farany indrindra ireo olona izay fa nino azy ireo andiny fa 5 dia nakavato hitoraka azy ny olona zareo le olona nino azy dia nakavato hitoraka azy rehefa inona rehefa tratra ny fisedrana lay finoana dia hita fa finoana tsy izy ary finoana tsy mitondra naizanaiza nitoizantsika le resaka rehefa nanatona ireto jiosy ireto dia nanomboka amin'izay Jesosy mitondra ny fanambarana izay ampitsoaka azy ireo izay foana ny anazy zany tonga le mpanan-karena iresaka inona ny tokony ataoko amin'ny vakon'ny lanitra rehefa namaly le mpanan-karena dia avy ny arainy miaraka amin'ny fanambarana izay ampitsoaka an'ilay mpanan-karena tonga teo amin'ilay lioka toko fa 5 andiny fa 7 za Jesosy mba te hanaraka anao avy ny arainy miaraka amin'ny fanambarana izay ampandositra ny zanany ny aboahoana manana ny akaniny manana ny trano voromanidina manana ny akaniny zanak'olona tsy manana dia zay andrinolohany ary lasa mitsoaka ray tonga indray manaraka fantany mihitsy ny farazeny resany amin'ity manaraka ity tsy mitsoaka ity fa raha iteny indray aho hoe alao aloha zany andevina ny ray kozy izy le ray raha voasakanako io tsy andevina ny ray mitsoaka eo alao tenenina hoe tsy mahazo mandevina ny raynao ianao mitsoaka izy dia teaniko eto amin'ity tantara ity tonga ny fanambarana izay fantatry Jesosy sady fampialan'ny olona reo dia inona zavatra ny teneniny raha zavatra hafa ny resany tsy miala reo fa netiny amin'izay fanambarana izay ilazana amin'izy ireo fa finoana izay mbola tsy ao amin'ny tokony ho izy miaina dia zao niteny Jesosy hoe tamin'izy ireo nomboka nikidikiteny amin'izay ny resaka Abrahama io tsy halany jiosy io raha mahita jiosy zany ianao zany miresaresaka momba ny Abrahama sy Mosesy zany fa toroan'ireo vato ianao taon'ireo mahita fa any mihitsy mikidikitian Jesosy amin'izay ny sasany resaka Mosesy ny sasany resaka iza moa ny anarany resaka Abrahama dia ny Samaritana indray resaka Jakob tsy tatany Samaritana resaka Jesosy Jakob zany dia eto amin'izay Jesosy ny resaka ozy izy miteny Jesosy milaza raha maharitra ny teniko ianareo dia ho mpianatra koa ary ho fantatrareo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo raha maharitra ny teniko ianareo dia zay ianareo vao ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo amin'izay ny marina dia ny marina anafaka anareo tsy ho andevo lay teny izay ambarany aray nefa isaka mihetsika dia teny mampandositra olona dia zay ny antony tenenana an'iny hoe zay te haharitra dia maharitra an'le mampandositra aloha dia rehefa maharitra an'le mampandositra ianao dia ho fantatrao ny marina dia rehefa fantatrao ny marina dia ho afaka tsy ho andevo amin'izay ianao dia zao ny ambarany reto jiosy reto hoe zay ozy izy taranaka Abrahama tsy mba andevon'olona akizay ka nahoana ianao no milaza aminay fa raha maharitra ny fanambaranao izahay tia ho afaka ary tsy ho andevo intsony zao lazay Jesosy satria tsy mifanojo foana le resaka ny anankiray olona ara-nofo zay tsy malala fa tsy zavatra ny nofo ka rehefa miresaka fanandevozana dia le bapo ny zavatra eritreretiny lay voafatotra ny zavatra eritreretiny lay tsy manatsafidy ny zavatra eritreretiny fa ny anankiray olona ara-panahy dia mahita an'ireo olona be dehibe ireo mahita an'ireo olona izay lazaina fa mino azy ireo ao anaty farakisosiny fa ireo olona ireo dia voafatotra ary ireo olona ireo dia tsy afaka ary ireo olona ireo dia tsy afaka ny anaraka azy ary ireo olona ireo dia tsy afaka ny manompo azy eo izy Jesosy nyresaka tamin'reto olona reto hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy fa zay rehetra manota dia andevonyota ary ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva ny olombelona dia andevo ny olombelona dia andevo ary ny andevo raha lasina bafy tsy tahaka ny mpanompo ny mpanompo dia manatsafidy ny mpanompo dia afaka miteny izy hoe za tsy asa atao amin'ity orinasy ity intsony manomboka androany fa apetrako ny démission ny mpanompo dia afaka misafidy hoe za raha tsy ampiakarina ny karamako
dia hijanona za hifindra toeraka za hanao an'izao za hanao an'izao tsy rarako izay mety ho conséquence fa ny andevo tsy manan-tsafidy ny andevo tsy afaka manao ninino na dia te hiala ary izy na dia tsy te hanao an'le izy ary izy rehefa mbola voafatotra ny olona rehefa mbola andevo ny olona dia tsy afa manao ninino izy ozy Paul zay miresaka tsy mitsara zay tiako no atao fa ratsy zay tsy tiako ny atao ary raha ratsy zay tsy tiako ny atao tsy zany manao azy fa lay manandevo ahy io no miteny amiko hoe zao atao ka na dia tsy te hanao an'izany ary dia lasa manao an'le izy foana dia noho ny amin'izay antony zay tsy mahazo mitoetra mandrakariva ohatran'ny ray ozy izy mitenin' Jesosy Kristy eto Jesosy miresaka fanandevozana fahotana Jesosy Kristy re ihany manafaka n'olona tsy ho andevo-pahotana amen fa zavatra anankiray zavatra hitaka ihany koa an'ny olombelona tena toetra-ndra olombelona tanteraka mihitsy le izy fa ny fomba fisiansy ny fomba fitrangana samy manany azy fotsiny fa ny olombelona dia andevony tenany esclave de lui-même ty tenany olombelona ity io no manandevo azy tonga dia fanazavana no resako aminao sy ohatra no meko anatin'le izy fa ny olombelona rehefa manao zavatra izy miantony anaovany zavatra dia tsy maintsy miodina eo amitenany foana ohatra tsotra zao raha ohatra zao ianao ka tsy miasa dia maninona tsy mahazo karama ianao dia tsy misakafo ianao zay zany hoe miantony iasan'ny olombelona dia maninona nalay tenany ho an'ny sakafony fa raha vao tsy miasa izy dia hiteny aminy lay tenany hoe mitsangany ianao fa matika moanana ianao lozanao matory nefa le tsy nay efa miteniteny tsy fantatra izy eo anaty kibo dia tsy manaiky izy fa tsy maintsy mandeha ianao ahoana moa le hoe fahasahinana no mazaka manina tsy da tetiko mazaka manina ka le olombelona zany na dia tsy tiany ary na toko zany kamo izy zany agnaty te hanao azany dia tsy afaka izy misafidy an'izay zavatra zay fa tsy maintsy misy amin'ny vatatenany io menomenina sy mitaraina dia tsy maintsy misy manosika azy anao zavatra ny olona izay mangalatra dia andevo izy dia iny akta iny ny fomba fisehoany fotsiny moa zay azy samy hafa samy manany anazy iny akta mangalatra iny zavatra ataony mangalatra iny efa vokatra ary aseho ivelany an'ilay filana zay ao anatiny manosika azy ianao tsy maintsy manao an'izao ianao tsy maintsy mihinan-kanina ianao misy olombelona indray ohatra tovavy mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia mba te azo an'izao mba te azo an'izao ny tena nefa tsy tafavoaka tamin'ny fianarana fa verika amin'le hira mahazatra atsika hoe variana ny hirahira matomaty ny sola tamin'ny fotoana tokony ianarana eo amin'izao moa nefa nidindry zalahy daholo ny zaridaina rehetrarehetra fa eo atokotaninay misy zaridaina publika zay dia taloha tany amin'izahako tsy fantatro 5 taona 7 taona tany dia misy lavarangana eo dia matazana eo dia mitazatazana eo andreny mahita ankizy ka eo aminay eo feno sekoly fa raha vao tsisy prof dia eo zala ilay mijery azy sady miresaka ny asaiko raha fantatrareo zavatra hitrango afaka 10 taona dia manenona ianareo ary tsy manao azao kanefa manenona tsy afaka izy ke fantatro reo ankizy reo angefa ny fianarana ny atavavoaka azy fa tsy mety sarika be loatra le matimaty ny soly tena tsy mety mihitsy le izy mba te hifantoka ihany izy ianatra sofonato tsy manaiky ianao mila miaina ianao mila miaramila amin'ny zalahy raha tsy miaramila amin'ny zalahy ianao atokatokany ihany ianao dia soriny ihany ianao l'homme est esclave de lui-même ny olombelona dia andevony tenany ary andevony filany io tsy maintsy mipaiko azy foana vo marainy andro na tsy te hifoary ianao na mamy takin'inona ary mitoromaso tsisy nanao an'izany ohatsy hoe mamy raha ngany toromaso za tsy ala eto tamin'iny zany tsy ala eto afa mamy loatra mitoromaso fa tsy maintsy miala satria manino misy mipaiko anao misy maniraka anao any am'izay tsy tianao matsiaro mihitsy ny apan'ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny boky ny mpitory teny any
manina zatovy teny anona izy tsy hay fa le zatovy teny mbola tanora io ataovy zay rehetra tianao izy fa zao aoko tsarovana fa ho tsara iny ianao amin'izany rehetrarehetra fantatry ny olombelona zany fa ny olombelona tsy afaka manoatra eo anatrehany mihitsy tsy hainy tsy vitany satria maninona tefo izy misy fotoana rehefa fampizara afatra dia rehefa mijery zavatra zay zarain'ny olona amin'ny resaka fivavahana zany resako eto dia mahita karazan'olona be dehibe mihitsy ny asa zany mijery an'ilay izy dia ohatra zany zao hoe androany ianao dia tena hotahina Andriamanitra be dehibe mihitsy alaza be moa anatao Facebook izy partage ty anankidimy fa tonga dia hitanao fa tena mahazo an'izao ianao dia mahazo an'izao dia misy olona sorena ao anatin'ilay izy raha tsy ohatry zany izy tiako mila manompo aloha zay vao mahazo an'ilay izy mila manaotra an'izao mila manaotra an'izao mila manaotra an'izao mila manaotra an'izao zay vao mahazo zavatra ohatry zao dia za ity ambadika andray mijery hoe le filana daholo manosika an'ilay olona na le partage amin'ny olona dimy na tsy zay fomba fahazonana azy fa zao fomba fahazonana azy mbola andeha foana ny olombelona mivavaka ny olombelona fa mivavaka ao anatin'ny fanadevozana azany koa tena te hifampizara aminao androany mba ahafahanao mijery ny fonao ny etan'ny fonao hoe za mivavaka fa maninona nahoana no mivavaka nisy partagena rahalahy zay hitako masa afako maly raha lampiaravavaka amintsika hoe ao anatin'ny école de ministère hoe la taloha zao mivavaka mba hovonjeny Jesosy fa amin'izao ako efa tsy novonjeny Jesosy tsy no tena zava-dehibe amiko kakabe anao zany miaina zany raha ohatra hoe mijery an'le izy fotsiny sy miaino an'le izy fotsiny fa inandray ary zany miaino rahalahy so dia efa manidina loatra ny eritreritranareo so dia mba tena efa tsy izy tsony zany zavatra saintsainareo zany fa ny ao izy amin'izao fotoana iainantsika zao tsy miandranina famonjeny zany tsony anompoko an' Jesosy fa efa lasa natolako mihitsy any anatiko any dia tsy misy antony hafa intsony tsisy fiandrandrana ninona eniko hoe tsisy ninona mibaiko tsony any anatiko ny olona manompo an'Andriamanitra moa zay fa jereo le zavatra manosika ny olona fa mbola le any anatiny any anompo satria ity no lalana anompo satria ity no tsy ambaratelo anompo satria tia no mahavany zao ary tia no mahatateraka an'izao zay le manandevon'ny olombelona hatramin'izy voakely mandraiky teny androany manao zavatra mba azo zavatra inona mahatonga an'izany lay tena esclave de lui-même ilay tenany ao anatiny ao no mibaiko azy na manao asa soa ary izy dia maninona asa soa atao levenamboly zany inona ny ao ambadika le soa atao le levenamboly karaha te levenamboly ianao dia mila soa atao aloha fa raha vao tsisy soa atao dia tsisy ny levenamboly ny hevitra foana dia miay foana dia zany ny tenenan' Jesosy mihitsy hoe izy aminareo no mia tsika nge manangona tsy fantatritsika koa zay hitranga afaka adiny ray amin'io fa dia manangona ihany ny ataontsika rara ny ainy amin'ny hoavy ihany aiza ny tranonay aiza ny sakafonay le sakafo amin'io izy amin'io mbola mihinana vamany mbola mitsakosako dia mamietritra izy aiza ndray ny sakafo aiza ny sakafo rahaifa aiza ny sakafo rapitso aiza ny amin'ny herinandro ahoana ny ekôla azy milahatra ny dovidin-jiro izy amin'io milahatra ny dovidin-jiro ny jirama dia tsy mba iny misorana n'Andriamanitra misoratra tompony amin'ity fa dia sady mitazona milahatra iny ahoana indray zao ny ekôla azy amin'natsy ahoana indray zao izao ahoana indray zao izao zany mandray olombelona andeha eto amin'izay Jesosy manambara zavatra anankiray tahaka izao io olombelona io na inona tiany atao na inona tsy tiany atao jereo vo karazana conseil rehetra omeny ny olombelona torohevitra zay omeny aza lefa lavitra ny sainy da mitany le olona nyteneny an'izay dia tsy lasa lavitra tokoa hoe sainy o miteny an'izay le izy izy aza lefa lavitra ny sainy ahoana tany tsy lasa lavitra ve no miteny an'izay vo mainka lasa lavitra aza manay vo mainka manay atorian'izay hoaniny hany vo mainka tsy mazotoka satria tsy afa-manoatra voafatotra andevo n'izy tenany
zao nambaran'i Jesosy, ny zanaka ihany no manafaka, ny olombelona tsy manafaka. Na hanao inona ny olona na hanao inona tsy afaka izany izy, fandevony tenany foana izy. Voavoaka ny trano izy dia hohan'ny tenany vohan'ny trano. Hohan'ny tenany foana io na inona na inona naiza misy ny olona izay foana. Na ao anatin'ny tokantrano ao rehefa fona aminareo ranabava vadinareo tsy fitiavana ianareo manokana fa mpilamy maneritrery mba tsy voamenomeno izy. Malahela babe raha hozy fona ny fona nonga dia tsy milamina atao trano ato palao ifona esclave de lui-même. Amin'izay milamina ny saina, manao sasony olona amin'izay milamina ny saina. Ozy izy Jesosy miresaka eto, rehefa tafahola amin'ny zanaka ny olona dia afaka amin'izay izy. Hiditra milalalakotsika hiditra mivetikevitra ao anatin'ilay izy. Anisan'ny tantara izay efa fantatrareo hoe tena nakasika manokana mihitsy ao anatin'ilay Baiboly io ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Zakaios io. Nianarany le tantaran'ilay olona ao anatin'ny Baiboly hoe Zakaios. Satria inona ny antony? Izy io tena nisy kasika Jesosy manokana mihitsy. Zao mahita izy hoe anio tonga amin'ity famonjena, famelohany natongavan'ilay famonjena ao amin'ny Zakaios. Dia nateraka amin'ny Zakaios dia Jaona toko 9 dia nifaraka amin'ny telopolo, efatra amin'ny telopolo ity. Lazaiko aminareo marina tokoa fa eo amin'ny fa enina amin'ny telopolo raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Satria na mahatonga amin'ny resaka n'izany zavatra izany. Rehefa tafahoana tamin'ity Jesosy ity Zakaios io dia tonga izy dia tafasaraka tamin'ny tenany. Ny olona rehetra manatona an' Jesosy dia inona nanery an'ilay olona rehetra? Ny tenany. Izay dia resako anareo hoe andevo ny tenany ny olombelona. Manatona an' Jesosy ilay olona satria manino manandevo azy ny aretina. Reraka izy ny amin'ny aretina dia atosika ilay aretina izy. Ndany ianao makany amin'i Jesosy, ianao efa nakary, nisy ilay vehivavy 12 taona iny narariny tsidra. Dia niran'ilay aretina izy izay ilay fitiana hoe mandehana ianao makany amin'i Jesosy fa io mahasitrana anao. Dia lasa izy nanatona ary na dia mifanesy tahaky n'inona ny olona. Tiany olona no midoka an'ilay izy hoe tena sisy izy rahalahy, tsy miala mihitsy izy. Nareo vao misisika bus dia efa tsy tonga mivavaka. N'ilay vehivavy misisika izy fa ny antony isian'ilay vehivavy manery azy ilay aretina. Mbola eny mivesatra ary baikoa ilay aretina izy mandehana ianao manao azy. Mandehana ianao manao azy. Nahita olona be dia be mihitsy aho. Fa tena tsy afa manoatra ilay olona mahatsiaro olona anankiray afampiresaka tamiko ny tantarany aretina rehetrarehetra dia niresaka taminy avy. Izao ny zavatra lazaiko aminao. Tsy fanasitranana no ilainao fa mila tafahoana an' Jesosy. Miala tamin'ny malahelo satria tsy ilainy satria mareny mbola manandevo azy ilay aretina. Dia ozy izy hoe ilay rangahy tsy hitondra vahaolana ho ahy akory. Fa alao izay tadoloka fa izay afaka ny amany olona. Zany no tehizara amintsika amin'ity andro androany ity hoe isika manompo an'Andriamanitra. Isika mivavaka na anontanian'i Jehovah Andriamanitra foana ilay inona ny ataonao aty. Inona ny ataonao ato Antsahamanitra. Inona ny ataonao atongavanao eto. Inona manesika anao. Inona manery anao. Tsapanao ve ny zavatra tsapan'ity Zakaios ity miresaka amin'i Jesosy izy. Dia rehefa miresaka tamin'i Jesosy izy dia tsy niteny ninina fa tonga dia ho anivon'ny olona rehetrarehetra dia mitsangany Zakaios. Raha ohatra tsika izao zany dia misy olona mitsangana tampoka dia ozy izy ny rehetra zany mijery manana fanontaniana angamba izy. Kay tsy nanana fanontaniana Zakaios. Fa inona ny zavatra nitenin'i Zakaios tonga dia zavatra ny nambarany Jesosy eo. Indro ny antsasaka fananako omeko amin'ilay. Tsika zao mahita an'izany dia zao olona mafoy fananana. Fa zany jery izy dia inona ny hita? Olona afaka tamin'ny fanandevozana. Tsy ny tenany intsony mahatonga Zakaios soloty ny dia misy tenany ao ambadika ao hoe izay mibaiko azy mandehana ianao. Mila manao an'izao ianao tsy ferana ihany koa misy madama ny ambadika any. Tsika mila manao. Za misy robe tiako izay ataovy tongeto izay. Za tsy te halala zany. Misy manery ao ambadika ao.
fa eo amin'izay hitanao ao anatin'le sary ao anatin'ny io ka hoe nisy olona afaka tamin'le fananana amin'izay ny olona rehetra manatona an' Jesosy satria Jesosy manao miracle ankehitriny tongava ty manompo an'Andriamanitra fa hovay ny situation aminao ny olona rehetra miditra ato aminay lasa mpanan-karena daholo dia mijoro vavolombelona koa le olona to dia mifijona vavolombelona resy lahatra be mihitsy ianao hoe tena navita tena marina kosa zany na miresaka le izy ara tena eninao hoe tena ohatra zay izy tamin'izany le fomba filazana an'le izy tena fantatra ao mihitsy hoe zany langazy zany tsy karazana langazy olona matsangana zany fa tena miracle mihitsy dia lasan'ny olona fa ity zaka io sy ity sa zany naniry azy fa nitsara izy dia niresaka tamin'ny tompo tsisy ninona tsony Jesosy nanampanantena azy hoe zao zaka io sy raha tianao no any an-danitra amin'io fanananao dia meo malahelo dia nanarakitra ianao dia ndao anaraka tsy miteny azay izy azonao le différence le mpanan-karena roa ny anankiray mpanan-karena izay miresana hoe nana amin'io fanananao ny anankiray tsisy nizanizanteny raha teo nga mamadama zaka io sy tena ty tena lela midonadono tsisy nina teny taminy akory hoe ataovy zao dia io tsangatsangana fotsiny tsisy nizaniza ny teny taminy fa tonga izy rentsana iny tompo ny atsasaka fanana andreo ny tena tany ianao hoe tafahona tamin'izay Jesosy nahita an'izay Jesosy zay ve ianao natonga anao détaché de toi-même afaka ny amin'ny tenanao fa ny mpanandevo atsika dia ity tenatsika io no manosika ny olona maro io no mahatonga ny olona mijangajanga io no mahatonga ny olona misoro inaka hoe mahatonga ny olona mijangajanga ao anatin'ny tokantranao ne vadiko tsy manome fahafaham-po any tsy ao mihitsy tena mamila zao izy koa ny anankiray za mila fitiavanako ady olona azy tiakoko ianao tsy tia mifampitady ohatran'izay le olombelona voafatoky ny tena izy isika mivavaka tsara be zay amen zao dia tsy ho avintsony ianao tena tiako ianao ho avy fa mihoatra lavitra anao ny fitiavako mahitanao tena tiako ianao tafahoana amin'i Jesosy Kristy tena tiako ianao tafahoana aminy tsy hoe mahatonga anao voavontsy tsy hoe mahatonga anao azo vahoana tsy hoe ampilamina ny tokantranonao tsy hoe ampilamina fidiram-bolanao tsy hoe azonao fiadana tiako be mihitsy ny hirany farandriamamonjy rehefa talobe iny efa tany amin'ny taona 90 fa tena mahagaga mihitsy hoe tena tsapan'le anabaviny mihitsy hoe tsy ny fiadananao tsy zany melafy tsy fitahina kotsy zany ny andrandraiky fa inonao izy ianao mihitsy ianao fotsiny ianao raha resana zany le resaka raha verina zany eny amin'le lioka toko fahasilany fafika amin'ny dimapolo dia miteny Jesosy izy anao koa hoe tsy manana dia zay andrelohany ary dia ozy izy anankiray namaly za koa tsy manana ndao samy tsy manana tsika zany miaraka tsisy olana mihitsy détaché de lui-même raha tianao tsy mandevo intsony dia mila tafahoana amin'i Jesosy ianao satria io irery any manafaka anao fa raha vo tsy io no miaona amin'ny olona anankiray dia mivavaka izy io ziako ary manompo izy misy tena mavita mifady hanina fa mifady hanina n'inona ho amin'ny tenany ho amin'ny tenany amanany olana ampilamina ny fiainany andamingana ny zavatra rehetra ny olana iny mavita zavatra be dia be mahatsiaro ilay tantaran'olona anankiray azay tantaran'le nadibanky hoe vehivavy anankiray navita sadirikotsona 900 kilometre en bus nandehanany vavy antitra ray 700 kilometre ny nandehanany iona anatrika séminaire anatrika croisade ny renady bonky inona ny antony andraisana fanasitrana fa fotoana ny olona anankiray tafahoana marina amin'ny Kristy fa afaka manao izy na 5 kilometre na 5 kilometre inona ny antony tsisy zany hoe ny fahadalana ny filazantsara zany mahatonga ny hoe adala nomboka iresaka amin'izay dia ina zany antony ivavahany raha tena adala mihitsy ny zany hoe tsy resaka adala nisy fotoana ny resaka mikasika ny vavaka dia ny resaka tsy vavaka nisy fa resaka hoe ny zanaka dia tsy tokony hanao ninnininy tsika azony zavatra satria Andriamanitra manome antsika maimaim-pona zavatra rehetra izy na mendratra ninninina amintsika Andriamanitra nge tsy andevo ka hoe anao azao amin'izay nareo midera raha inona zay fidera kelikelytsika io isaky mihetsika nisy aovaliny isaky mihetsika nisy tsy mandeha amin'izay loha dia zany ve no andrandray tsy anao miaino mianjely tsisy diso na ray ary
tonga dia misy feo voalohany fatelo faefatra fadimy fahelona fampolo ny tonga dia miakatra zay tediavinao ao daholo na iain'olombelona fa Andriamanitra mihitsy ny tsisy mibaiko amen ary Andriamanitra tsy andevony izan'izy dia tahaka izay ihany koa ilay fanambarana izay resahan Jesosy rehefa tonga zanak'Andriamanitra izay dia afaka isika ary Jesosy Kristy irery no manafaka amintsika amin'ny fitiavan-tenantsika ny olombelona dia égocentrique voavoaka ny trano izy dia ho an'ny tenany foana voavoaka ny trano ariana tahorany indrindra voavoaka ny trano izy dia ho an'ny tenany foana tsisy olona mihitsy ka voaka ny trano ka tsy aro fananany zany tsisy olona ka voaka ny trano ka hoe zany ndehandeha fotsiny tsy fantatra hoe mandehandeha fotsiny fa manana tanjona daholo io na dia atao fotsiny hoe ndeha mba hijerijery tsy manambola na ny ariary ary afa ndeha mba hijerijery fotsiny dia ozy ny anankiray zany kosa filana aretiny zany niany anto tsy voako ny trano za tsy mila aretiny les deux samy amin'ny tenany daholo le ray tsy te azo areti-po anankiray kosa te hivoaka ny trano mba azo fifaliana azo fafinaretany maso zay ny olombelona fa rehefa manompo amin'ny Kristy ianao ka nafahany Kristy nafahany Kristy le andevo ao anatinao dia afaka manompo amin'ny fafana rehetra ianao dia afaka mivavaka ianao tsy manantena ninino afaka mihiry ianao tsy manantena ninino afaka manompo ianao tsy miandrandra ninino zay ianao natao hoe olona afaka osika fampiresaka hoe rehefa olona afaka arabola ny olona anankiray dia afaka miasa izy afaka tsy miasa sitrapony miasa sitrapony tsy asa na iasa izy na tsy asa misy ny vola zay ny libra araboly ny libra ao anatin'ny fanompony sitrapoko amin'izay ao anatiko amin'izay ary manindry ahatanteraka an'le izy zay ankora lasanabavany tia hoe fampisarana aminao androany aza manompo azony zavatra kanefa nafantatrao ary zany tsy vitanao zany raha tsy Jesosy manafaka anao anatiny dia rehefa afaka ianao dia misy fifaliana hafa amin'izay ao anatiny misy fifaliana hafa tsapanao amin'izay tsisy fanerena intsony fa tena heninao hoe misy asan'ny Kristy marina ny anatao fokoany nafahany Jesosy tsy nafahany tamin'ny fijangajangana tsy nafahany tamin'ny sotoka tsy nafahany tamin'ny diky tsy nafahany tamin'izao tsy nafahany tamin'izao fa nafahany tamin'ny tenako afaka manompo amin'ny fahalalana afaka manompo amin'ny kitsopoa dia tahaka ny Zakaiosy amin'izay tsisy nizaniza amin'ny teny le araka ny teneniko anao ny olona tenen'i Jesosy atovy zao dia arany tonga dia mitsangana fotsiny tsotro zao indry tompoko natsasaka fananako omeko matay zay azoko tamin'ny fanambakana oneriko avy efatriny afanam-po ve zany tsy vitan'ny Zakaiosy kory ve zany no lasy Jesosy dia fampiresaka izy raha nanambady moa zany iarainy fotriny tsy nanana izy fa raha nanana izy dia ambalezaka fa raha zay ny fandehan'ny zavatra nitenen'ny Zakaiosy fantatry Jesosy laika za tsy fitahanao ny amin'izany ny fonao mbola famatotra amin'ny arivo ny fony Simona izay nino ny filazantsara eto azany te hifampizara aminao mihitsy fa tsy hoe mino amin'ny vava tsy hoe milaza hoe mivavaka tsy hoe milaza hoe manompo dia zay tokoa le izy fampirofo hoe tena ao amin'ny Kristy marina tafasaraka amin'ny tenako tsy zaho intsony zava-dehibe fa lay velona lay efa nitsangana lay efa maty ho aho ary nitsangana amonjy aho izy Paoly amin'ny Korinthiana 4:10 i Simona o zay Simona mpanaoty nino ny filazantsara nitoriny Filipo nitory Filipo resy lahatra amin'ny vahoaka mino nanatona amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra ho atao batisa faly be daholo mba nanatona ihany koa Simona satria mba nino ihany koa vita ny batisa ny andro ny fanamasina amin'izay izy rehetrarehetra natsona Petera sy Jona avy any Jerosalema fa mbola tsisy nandray fanamasina zareo nandray akory ihany mbola tsisy latsana tonga tany amin'izay Petera dia niresaka ary nahita n'ireo olona ireo latsaka ny fanamasina nahita amin'izay ihany koa Simona mpanao ody dia ozy izy Simona niresaka tamin'ny Petera meko vola ianareo fa tena mba meo ahy ihany koa ihoery io mba azay rehetra ka sy amin'ny tanako mba mandray an'izany ero fanamasina zany ihany koa ozy Petera mbola misy fangidina kany anatinao inona le fangidina ny antony zavatra rehetra dia mbola izy
mbola fitediavana intérêt tao Simon nampanao ody le sary ratsy be hoe vidina amin'ny vola fanamasina fa be dia be ny olona tsy mividy vola fanamasina fa ina ny antony ampona mbola intérêt fo io re olona fiarahana amin'ny Jesosy rehefa tena tsapanao marina ny asany zay omeny zay tsy omeny mbola sina ihany koa zay omeny zay esoriny fa rehefa tena amin'ny Kristy ianao tsy mangorovitsika intsony any amponao milaza an'izany sy mihaino an'izany fa rehefa mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao dia mijery videozy ianao dia sautianao le zay esoriny misy olona manao an'izany mihitsy ataony pause le zavatra mahatsiaro le mpanjaka anankiray zay mpamina ny 700 lahy tao Jerosalema misy ray tsy atsongy aray mihitsy 700 lahy natsongy Josaphat izy ady Ahaba amin'io manana mpamina ny 700 lahy nao amin'ny tanina ny teny Jehova natsonga ny 700 lahy tsory daholo sara tonga dia mercenaire 700 lahy ozy ny anankiray no ny amin'reto tandroka anankiroa ireto milazako fampandresiny Israely amianina ozy Ahaba ozy Josaphat reo ihany vany misy misy raha ihany fa ataoko pause foana mamandry tsy mihaino azy alatsory fa tsy hetsika tsika raha mbo tsy atsony izy tonga ilay anankiray miresaka zao Mikaia zao izy izany teny Jehova tsy tiany olona mandre an'izany fa zavatra tiany olona zay ho amin'ny tena zay tompontsoa amin'ny tena zay mahasoa azy zay mahasoa azy sy ny ankohonany dia jereo rehefa mijery verset ny olona tsy mahita mihitsy ianao za mbola tsy mahita trano olona ka nisotro hoe lozanareo Korazina sy betsa hita faterinareo moka tadavanareo ranevo tsy mahita zany na trano izy na trano izy tsisy azany zany fa verset hitanao any an-tranony olo tahiny ianao raha voky tahiny ianao tena fona raha lasana fa mbola andevony tenany zay mahasolo tenany foana fa rehefa miaona amin'ny Jesosy izy tsy zay mahasolo tenany intsony fa na hoentin'ny Kristy any amin'ny mafiarany tenany dia afaka manaiky foana izy androany ny afatritsika ila miaona amin'ny Jesosy ianao mba tsy ho andevy intsony fa raha vao mbola andevony tiatsika dia ampahoriny foana very ny vola mifotsindray vola maditra ny zanaka dia mihitsana ny nify mitranga daholo ty zavatra rehetrarehetra ty ina ny antony famatora ny zavatra rehetra tombotombo ray fanana ny metanoro mama mahavavatena lasa misy makiazy lasa misy an'izao manondra ny papa miova ndray ny lalao miova daholo arakaraka ny fahalehan-javatra zany iny olala izy raha lasa mafaly rininy ahitanan'le izy za tsy miteny hoe tsaratsara daholo zay manao makiazy hitanao tony le lazay pastera hoe mandeha le zavatra metanoro mama tsy zay fa tena le olombelona mihitsy zany tena ohatran'izay fa nde ny famatora mifamatotra amin'ny hoananany mitenena an' Jesosy mihitsy hoe miainy olona ny tsy ho famatotra amin'izay fantatry ny olona zany rehefa miteny ny olona hoe aza tao am-po daholo ty zavatra rehetra ty resakitsika teo zany fiteny olona aza tao am-po daholo ty zavatra rehetra ty dia am'tany io avitsy zay fandrenisanao azy ty telo andro tateo reny tena tsy vitena zay tokoa hoe vitanao hoe tena tsy nataonao am-po daholo vao mainky ny eo ihany Kristy ihany ny afaka manafaka ary raha ny sanaka no afaka mety afaka ary rehefa afaka ianareo dia miadana amin'izay fonareo ary rehefa miadana amin'ny fonareo dia feno fifaliana ary fahavolobelo amin'ny Kristy ianareo fa raha vao tsy miadana ny amponao raha vao tsy milamina ny anatinao raha vao tsy afaka ianao dia tsy teo amin'ny endrikitsika zany Kristy ny zava-dehibe indrindra tsika afaka satria ho amin'izany ny atao Kristy atsika amen azika ivavaka androany ny zavatra anankiroa tokony hifandiny atsika eo anatin'ilay izy ny anankiray fa tena tafahorina tamin'i Jesosy mpanafaka ave tsika ary faharoa mbola mipetra eo anatin'ny fahafahana ave isika fa sao dia lasa mifamatotra indray amin'ny fiainana andro atsika sasianao mila miresaka amin'izay Jesosy Kristy izay dia mila manambara amin'ny etahitantsika sy ny fanaritsika dia zareo mitombo izay ho anatin'ny fona
raha maniry ariva afaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.